Ny fitantanana maharitry ny ala no anisan'ny kendreny ny Vimawood Industry. Rantsana iray eo anivon'ny vondrona Vima. Esika iray nanehoany izany ary ny fambolen-kazo izay niarahana nanateraka niaraka tamin'ny orinasa Fanalamanga teny amin'ny faritry Moramanga ny 17 sy 18 ny volana janoary lasa teo. Teny an-toerana mofo Claudia Rasolson sy Mamy Rasamueli. Ny Vimawood Industry izay rantsana iray ao amin'ny vondrona Vima na ny Vision Madagascar dia manao fitrandrahana ny ala sy manodina ny hazo ho lasa vokatra azo ampiasaina raha tsy laza afa-tsy amin'ny fanaovana tao-trano na ny construction. Nisy ny fifanarahana tamin'ny orinasa Fanalamanga ka velaran-tany mirefy 10 hektara amin'ireo 9 hektara any orinasa Fanalamanga no ampiasaina. Mba isian'ny fitantanana maharitry ny ala dia nanatanteraka fambolen-kazo niaraka tamin'ny orinasa Fanalamanga ny Vimawood Industry ny 17 sy 18 janoary lasa teo teny Analamanja ka zanakazo manodidina ny 5 sy 1 alina no novolena nandritra izany. Ny taona 12 rano fantatra no nahazo ny certification FSC ny Vimawood Industry. Ny FSC dia fenitra iraisam-pirenena momba ny fitantanana maharitry ny ala. C'est des normes reconnues au niveau international. Une norme FSC est attribuée à une forêt gérée durablement, économiquement viable, socialement responsable. Mikendry hatrany ny fiarovana ny tontolo iainana ny Vimawood izay mampiasa ny ala sy manodina ny hazo. Andrana koa dia anisan'ny maneho zany manerana ny firenena ny lazantsika amin'ny hazo, ny hatsaran'ny hazo eto amintsika. Dia ny anankiray koa lehibe dia ny fiarovana ny tontolo iainana. Anisan'ny tena zava-dehibe le izy satria ny fikarakarana ny ala izay ataona eto zany dia miaro indrindra ny ala amin'ny doro tanety sy ny fitrandrahana tsy ara-drarana. Nanana ny ambarany ihany koa ny directrice du patrimoine eo anivon'ny orinasa Fanalamanga. Ny Vimawood zany dia anisan'ny partenaire iray lehibe miaraka sy orinasa Fanalamanga. Dia araka ny efa hitantsika teo dia raha ny conduite de chantier no jerevana dia anisany mahafapo fomba fiasa dia ny zavatra narantsika teo koa nisy ny proposement izay natao dia anisany fihetsika miendrika lahitahaka ho an'ireo mpiara-miombina antoka hafa zany zao zavatra nataon'ny Vimawood zao dia izay anetanana ireo partenaire sasany mba hakatahaka anao ny ezaka lehibe tahaka izao zany. Ny fanapahana ny hazo moa dia nokendrena indrindra mba anaraka ny antsoina hoe période de coupe araka ny nambaran'Andriamatoa Modine, directeur technique et forestier eo anivon'ny Fanalamanga. Rehefa voatapaka ny hazo ary vita ny chargement an'ilay fiara lehibe dia hoentina eny anivon'ny Sieuri ny Grume, toerana izay ahitana mpiasa miandamiambavy manodidina ny 100 eo. Mamy zany dia ny fahatongavan'ny hazo Grume aloha voalohany. Rehefa tonga ny Grume dia déchargena ny élévateur dia mandeha ny triage zany mesurena ny diamètre de bout dia arakaraka ny diamètre zany ny catégorie. Et après ny triage zany mandeha ny sciage par programme, 0 moins 0 plus, programme 1, programme 2. Mandalo sciage izy dia mandalo délinage. Après délinage mandalo traitement. Traitement tsy mahasimba ny hazo zany anti-bleu, rehetrarehetra zany tsy lany biby zany le hazo. Après zay izy mandalo découpage après une semaine dia miditra séchoir. Après séchoir izy après à peu près 4 jours, 3 jours, nous dépendre de l'humidité de bois. Ni planche traitée, ni chevron, ni palette, ni bois de charpente, nous vokatra mivoaketo rano fantatra. Ny vokatra dia ahondrana any La Réunion, Mayotte sy Seychelles, ary ny mpanjifa eto toerana kosa dia ahitana ny orinasa vaventy toy ny orinasa Ambadivy. Manodidina ny 4,000 metatra toratelo eo ny vokatra izay ahondran'ny Vimawood Industry makany ivelany.